Aleluia, tsara ny andriamantsika, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manona fiadanan'i Jesosy ao amintsika rehetra amin'ity androany ity, ary falindray ny tenako tafaraka amintsika eto androany miompana amintsika ny ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Voninahitra dia omentsika n'Andriamanitra rery ihany satria izy ny anton'izao fotoana izao izy mbola nisafidy antsika sy ianao izy mbola nanome tombonandro fofinaina androm-pivelomana mbola afahantsika manompo anazy hatrany hatrany dia ho azy irery voninahitra ary isaorantsika lehibe Andriamanitra amin'izany tombontsoa omeny antsika izany. Ary isaorana hatrany koa mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra sy fitokisana ahafana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompo. Tsy adintsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao isaorana ary ankasitrahana hatrany hatrany. Mino fa eto Andriamanitra dia hitahantsika sy ianao izy amin'ny alala vavaka sy ny teniny eto androany. Tsy ho diso anjarintsika sy ianao eto androany ary tsy kisendrasendra ny anton'izao fotoana izao fa misy zavatra tsara no man'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ianao. Ka tiakontsika sy ianao raha hipartage maximum izao fotoam-bavaka izao mba samy hahazo an'izany fahasoavana tsara zany ny namantsika, ny havatsika, ny manodidina antsika mba samy hahazo izany fahasoavana tsara avy amin'Andriamanitra zany. Ary manaova réaction commentaire amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra ary maretatra amin'ny farany fa hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay mahatratra amin'ny farany izy no vonjentsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, vonjentsika amin'ny alalan'ny zavatra ara-panahy izay omen'Andriamanitra atsika sy ianao eto androany. Izy ilay Andriamanitra lehibe tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary alohan'ny zavatra rehetra dia andehantsika hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka n'izao fotoana izao eo mba fitarian'ny fanahy masina ary ihany koa hifonantsika satria tsy mendrika isika tsy tanterakatsika fa mbola omen'Andriamanitra tombonandrotsika afaka manantona anazy soma tsara ny ao anatin'izao fotoana izao ary anapaka mety blokazy izay mampatonga antsika tsy mifantoka tsy mandray ny anjara voatendritsika eto androany. Izy ilay Andriamanitra efa nanomana ny tsara indrindra ho aso anao eto androany, mivonona tsara ianao dia tena ataontsika fofy ny fitiavana azy amin'ny vavaka izany. Fa alohan'izany dia andao antsika hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Salamo Salamo fa 7:1-7 ka hatramin'ny 7:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ihira ho an'i Jehova aho raha mbola velona koa, ankalaza ny Andriamanitro aho raha mbola miaina koa, omaminy anie ny fisainako azy. Amen. Zany ten'Andriamanitra. Dia asandrato ny feo antsika izy ilay Andriamanitra tsara indrindra ndoantsika anandra-peo azy ho voninahitra andrery dia andao ary tsika hivavaka. Dada amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera mame voninahitra ny anaranao izay. Mihira ho anao izay Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Mankalaza anao izay Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Raha mbola velon'aina izay, raha mbola miaina izay dia no fahasoavanao sy famindraponao Andriamanitra ka mankasitraka anao lehibe izay. Fotoana tahaka izao dia amezana voninahitra ny anaranao isaoranay ny anaranao masina indrindra Andriamanitra satria tsara sady mpanao tsara ianao. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia fotoana eto voalokatra amin'ny farany dia isaoranay sady ny anaranao izay ataonao eto dia isaoranay, ny olona alefanao eto dia isaoranay Andriamanitra mivavaka toy ny teny fampaherezana izay alefanao eto dia isaoranay Andriamanitra mankasitraka anao izay. Misaotra Andriamanitra zavatra rehetra izay nataonao koa tamin'ny fiainanay tamin'ity androany ity, fiarovana, famatsiana, fitantanana, fitondranao fiainanay dia tena mankasitraka indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanahy masina midirany sehatra ianao ny ao anatin'izao fotoana izao raiso ny toeranao ka sy ny olona tsiraray fanahy masina oka tena ho feno fanatrehanao izao fotoana izao Andriamanitra ka tsisy na iza ho hita eto ary tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakay fa ny fanahinao rery ihany Jehova no anatanteranay izao fotoana izao voninahitry ny anaranao dia ataovy ny asanao tsara fanahy masinao. Aleluia, amen. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manantona anao izay hoy izy ny tenao Andriamanitra na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia hofitsianao tahaka ny ora-panala izany ka mangataka famindrapo, mangataka famelahana avy aminao izay Andriamanitra amin'ireo tsy fahatanteranay
amin'ny zavatra mety ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ianao midra fo aminay ianao melanay tsiraray avy eto androany rahanao Jesosy Kristy anadio anay tsiraray avy fieritreretanay lalina fonay lalina diovy amin'ny rahanao Jesosy Kristy sasao zay ho afapahotany diovy zay ho afapahotany tia hitanao zay Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia afaka ny tsiraray avy tsisy hevitra tsoa mampisaraka eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tena hita ny voninahitra Andriamanitra hita ny tavan'Andriamanitra ny tsiraray avy oka ny hery fanay masonao irotsaka eto Andriamanitra ninina asa ny fahavalo ninina drafitra zay napetraka ny fahavalo dia tononoko fa tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misy andraty ianao Andriamanitra ny anjelinao mitoby manodidina an'izao fotoana izao rahanao Jesosy Kristy andrakotra an'izao fotoana izao tsisy masony ratsy fanahita na tanany ratsy fanahikasika an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleluia amen amen na tsara ny Andriamantsika eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao le Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay le Andriamanitra tia le Andriamanitra tianao le Andriamanitra mitahiry ny fiainantsika isan'andro tsarovy fa raha mararitsika dia eo foana Andriamanitra raha oritsika dia eo foana Andriamanitra raha malemitsika dia eo foana Andriamanitra eo foana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra raha falitsika na tezitritsika na inona dia tsarovy fa eo foana Andriamanitra ary tiatsika izy tsy miova amin'ny fitiavany fa midrapony tsy miova amintsika sianao amin'izao fotoana izao dia andeontsika mbola hitohy vavaka andeontsika hisaotra an'Andriamanitra satria mbola omen'Andriamanitra ny herinandro lasa iny tsika omen'Andriamanitra nyty herinandro vaovao ty tsaroa fa rehefa apetrakitsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiandohany dia izy ny anatanteraka ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika sianao ary apetrakitsika feno eo am-pelatanana zany herinandro zany vavaka ho antsika sianao eto androany mba tena hoe herinandro miavaka tena hoe herinandro fahitapity herinandro tsy tahaka ny herinandro zay fahalalovanao fa tena hoe herinandro pahagagana zany ny ataon'Andriamanitra tsara ny Andriamanitsika fiadanana zay tsy fameno zao tontolo zao zany no men'Andriamanitra atsika sianao fifaliana tsy tahaka ny fameno zao tontolo zao zany no men'Andriamanitra atsika sianao mety tsy manam-bola ianao fa manana fiadanana vola tsy mavidy fiadanana mety tsy manam-bola ianao fahasalamana tsy voavidy ny vola mifanafody voavidy ny vola fa fahasalamana tsy voavidy ny vola ka andeontsika amin'izao fotoana izao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra andeontsika amin'izao fotoana izao tena hoe anandratra anazy dia mino fa hirotsaka ny tsehatra amin'ny fiainantsika sianao Andriamanitra alohan'izany dia andeontsika hijery tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy salamo fa 9:1 ka hatramin'ny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Aleluia miderany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay famindrapony iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonona ny fiderana azy rehetra sambatra zay mitandrina ny mety ka manao marina mandrakariva Jehova o tsarovy aho araka fakasitranao ny olonao vangio amin'ny famonjenao aho ahitako ny soa azo ny voafidinao ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao iraviravoko miaraka amin'ny lovanao amen zany tenin'Andriamanitra iza ozy izy malaza ny fiderana azy iza ozy izy malaza ny asa lehibe ataon'i Jehova mino afatsika sianao eto na teny ray alokatsika avy any anaty fotsika tena hoe vokatro ny fotsika dia mino afa ho akasitran'Andriamanitra zany dia asandrato ny feo atsika sianao ara dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao zay mbola midera ary mame voninahitra makalaza ny anaranao satria tsara sady mpanao ny tsara ianao Andriamanitra dada amin'izao fotoana izao dia mame voninahitra ny anaranao zay satria raha vita iny herinandro lasa iny Andriamanitra dia teo ianao tamin'ny lafiny rehetra mihitsy nanomboka tamin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia teo ianao nidiranao antsehatra daholo ny fiainanay Andriamanitra matoa zay mbola mijoro tahaka izao na midranao fo zay tiavinao zay na pahirezinao zay Andriamanitra makasitraka anao izay ianao niaro anay ianao namatsy anay ianao nanao lalana mety misy lalana zay mety hoe tsy hitanay zay mivoahana fa ianao nefa namoaka anay tao anaty zany matoa zay mbola mijoro tahaka izao ray dia tena hoe makasitraka anao izay teo ianao nanasitrana an'izay marary teo ianao namany olana an'izay nanana olana teo ianao Andriamanitra napitraka izay mitanondrika ka makasitraka anao izay Andriamanitra misaotra amin'izay rehetra nataonao tamin'iny herinandro iny fa tena Andriamanitra
tsara sady mpanatanteraka ianao dia raha laza voninahitra dia ho anao ary asandratray ny anaranao masina indrindra raha eo satria tsara ny fiainanay makalaza anao zay satria tsara ianao lehibe indrindra ianao dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao koa satria nomenao anay ty herinandro vaovao ty dia isaoranay ary amezanay voninahitra ny anaranao tsy voavidy volanay Andriamanitra raha mbola mitombonandro omenao anay ka akasitrahanay lehibe amezanay voninahitra ny anaranao zany herinandro zany dada amin'izao fotoana izao dia mametraka feno eo am-pelatananao zao herinandro vaovao zao izay ianao hiasa amin'ny fiainanay tsiraray avy Andriamanitra ny olona tsiraray avy izay manaraka zao fotoana bavaka zao Andriamanitra dia mivavaka amin'izao fotoana izao anazy mba le fifaliana izay tsy ananana zao tontolo zao dia zany nomenao anazy le fiadanana tsy ananana zao tontolo zao dia zany nomenao anazy Andriamanitra anokatra lalana mbola tsy hitan'ny olombelona mbola tsy reny sofiny olombelona ho an'ny olona io ianao Andriamanitra amin'ny herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy apahita fitsihana azy ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ampitoetra betsaka ny teninao ao anatiny ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary aza manaisitra fanaiminao masina hiala amin'io zanakao tsiraray avy izay manaraka zao fotoam-bavaka zao dada voaka tena ho feno fanatrehanao izy amin'ity herinandro ty aoka ho feno fanay masonao izy amin'ity herinandro ty Andriamanitra aoka iseho amin'ny voninahitra ao araka ny teninao Andriamanitra raha mino izay dia ahita amin'ny voninahitra ao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona herim-pinoana ho antsika senao izay manaraka zao fotoam-bavaka zao mba tena hitoetra ao amintsika ny herim-pinoana ka voninahitra ny seho amin'ny fiainantsika ao anatin'ity herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahiny ianao niditra tao anatin'izao herinandro zao ho tahiny ianao voaka ao anatin'izao herinandro zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia raha laza voninahitra dia ho anao rery ihany raha eo alleluia amen amen na tsara ny andriamantsika izy le Andriamanitra mahagaga indrindra dao tsika amin'izao fotoana izao ideran'Andriamanitra ndao tsika ankalaza anazy ndao tsika tena iankohaka aminazy fa tsara ny andriamantsika ataotsika ty iray ity dia saintsainao anatin'izany hoe fahatsaran'Andriamanitra fahalebiazan'Andriamanitra ianao le Andriamanitra mahagaga indrindra ianao le Andriamanitra tsara indrindra dao tsika amin'izao fotoana izao anao an'izany iray zany ataovy amin'ny fotsika feno fitiavana mino fa haitsika zany iry zany ianao Yahweh ndao ary tompoko taluanio ari wavindrai Jesus hewantananao ni fiaina kureye Jesus panau fagagan ianao lai taluanio ari wapindrai ewantananao ni fiaina kureyet Jesus panau fagagan ianao ianao Yahweh
Alleluia, tsara ny andriamantsika. Mino fa eto zany andriamanitra zany amin'izao fotoana izao a. Izy le fiandohana, izy le fiafarana, izy mbola antony matoy izao atsika sy ianao. Alohan'ny andrenesantsika foy ny tenin'andriamanitra dia andeontsika hanaraka nyity tantara ity. Tiaka ianao andinika tsara n'izao tantara izao a, dia tiaka ianao hisainsaina hoe tahaka ny ohatry ny ahoana ny tontolo andro mpiainanao mandritra ny ao anatin'ny herinandro. Tiaka ianao hisaina tena hoe lohalaharana ny fiainantsika sy ianao hoe Andriamanitra, dia andeontsika sy ianao a anaraka izany tantara izany. Manara-pitiavana tompoko. Tsy andeha hiasa toatry ny variana be tao ohatrany mbola mamakimaky baiboly be mihitsy ohatrany tsy rototra mihitsy nefa mifiry lera visy amboty azy ninona. Eny mbola maraina be nge zao mbola manana fotoana kely ivavana sy amakena teny a dia alolo amaky teny kely efa fandeza io ka. Maraina be ahoana zao andro efa mifiry zao amty amboty azy be sy bisy fampitolomana amin'ny mpianatra ty lozako nareo fa lasaka masoa ianareo zany ndraisina. Andriamanitra moa zany nanome an'ity androany ity dia rariny loatra raha izy apetraka alohan'ny zavatra rehetra dia aloha apetraka aminazy mihitsy ny ty andro nomeny ty androany ity dia aloha izy olohan'ny zavatra rehetra atao. Alleluia, tsara ny andriamanitsika. Mino fa nandraisantsika sy ianao lesona iny tantara foy iny a, ary voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany a. Ary ny andriamanitsika dia Andriamanitra be famindrapo ary be fitiavana izy a. Amidrafo amintsika sy ianao ny Andriamanitra ary anovany tantara mpiainantsika sy ianao Andriamanitra, anovany tantara ara-panahintsika sy ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia alohan'ny andrenesantsika foy ny tenin'Andriamanitra dia andeontsika hivavaka ametraka an'izany a eo am-pelatanan'Andriamanitra mba itsika sy ianao mihaino ny tenin'Andriamanitra eto, mba tenao feno ny fanahin'i Jehovah, ka raha isitsika amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra hitoetra ao anatsika, ho akatoavintsika, ho tanterahantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Dia miandrandray ianao a fa eto Andriamanitra hiteny afiainantsika sy ianao dia asandrato feo antsika tompoko. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra. Misaotra Andriamanitra satria ny teninao dia milaza fa raha misy rona telo vory amin'ny anaranao a dia eo ampovoany ianao, dia mino izay Andriamanitra fa eto ianao a dia ianao hiteny amin'ny fiainanay tsy rarahiavy eto androany a. Feno fanahinao zay Andriamanitra mba tena ahafahanay manana hery mandray ny teninao eto androany a, ka ny teninao tsy hoe enonay fotsiny na raisinay fotsiny fa tena hoe toetra ao anatinay a, dia ho tanterahanay a, dia hita amin'ny fiainanay a, dia hisy vokatra amin'ny fiainanay a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Feno ny herinao zay tsy rarahiavy Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao rery a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Na tsara ny andriamantsika. Ty volany ity moa ato anatin'ity ministera ity a dia natao hoe volan-drariny. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny teniny tsy miverina ny aminy a raha tsy mahatanteraka izay nampandrany azy. Mety efa maro ny tenin'Andriamanitra izay indrenesintsika momba izany hoe rariny izany. Fa Andriamanitra dia manome rariny ny olom-boafidiny a izay efa safidiany, dia tsy maintsy homeny rariny raha mintsika dia ahita voninahitran'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika satria ny tenin'Andriamanitra milaza fa ny tenin'Andriamanitra tsisy izay tsy ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha niraisintsika mpinoana zany a dia ho tanteraka amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia mino fa eto androany dia mbola hiteny amin'ny fiainantsika sy ianao indray Andriamanitra. Izy le Andriamanitra be fitiavana, izy le Andriamanitra be famindrapo, izy le Andriamanitra manaitra antsika hatrany hatrany. Ary ty volany ity a dia volan-drariny, dia lohatenitsika eto androany a, rary ny Andriamanitra raha ataontsika sy ianao lohany amin'ny zavatra rehetra. Rariny ve? Mino fa tena rariny tokoa. Raha maka ny tenin'Andriamanitra tsika sy ianao eto androany a dia tena ampatonga sainantsika sy ianao ny tenin'Andriamanitra.
anova ny ara-panahintsika senao ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ho tahintsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany. Hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 1:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny namorona an'Andriamanitra izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manina hozy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy dia ny lanitra sy ny tany firon'izany zao hitantsika senao maso zao. Zao hitsahantsika senao zao ny tany firon'Andriamanitra zany. Ary hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny 2 ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Tany hozy izy dia tsy nisy endrika sady foana. Eritreretra mbola tsy nahita an'ireny zavatra maitsomaitso reny ianao, mbola tsy nahita olona ianao, mbola tsisy ninina zany hitanao, tsisy ninina afaka iainanao zany. Fa hozy izy ny ten'Andriamanitra ary aizina ny tambony lalina, zany hoe maizina zany, maizina ny tety ambony tany ty. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano, zany ten'Andriamanitra. Teo Andriamanitra dia nanomboka namorona zao rehetra izao. Firon'Andriamanitra voalohany dia fahazavana mba hampazava. Hozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny 3 hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy zany. Zao mazava hitantsika senao zao. Andriamanitra namorona fahazavana mba hiainantsika senao. Ary tsika senao ihany koa dia mazava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rary ny Andriamanitra raha ataontsika senao lohany amin'ny zavatra rehetra, satria noforonony izao zavatra rehetra izao mba hiadanantsika senao, mba hifalitsika senao, mba hiainantsika senao ety amin'ity tany ity. Tsaroa fa raha ohatra hoe tamin'ny foana fotsiny zao nefa niforonontsika senao dia afaka miaina ventsika senao, mino fa tsy afaka miaina tsika senao. Fa nefa ny nanomboka teo Andriamanitra dia namorona ny zavatra rehetra, ny ranomasina sy ny zavatra mananaina maro be, ny anana fihinam-boa maro, zavatra firon'Andriamanitra, voankazo maro firon'Andriamanitra mba hiainantsika sy hiadanantsika senao ety amin'ity zao tontolo zao ety. Ary tsaroa fa fomba namorona an'Andriamanitra sy anao dia tena sarobidy, tena hafa kely mihitsy fomba namorona an'Andriamanitra tsika sy anao. Tsy vitany hoe hafa kely fa tena hoe tahaky ny endrika Andriamanitra ny namoronany atsika sy anao. Sarobidy tsika sy anao. Karariny tsika sy anao raha melohany amin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Andony jerentsika ny ten'Andriamanitra Genesis 1 ihany 7:20 sy 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaky ny endriny. Tahaky ny inona hozy izy? Tahaky ny endriny. Zao sy anao dia tahaky ny endrika Andriamanitra. Zany hoe tokony hiaina fiainana tahaky n'Andriamanitra zany tsika sy anao raha araka io voasoratra io. Tahaky ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miambetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby izay mihetsiketsiky ambonin'ny tany. Zany ny tenin'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra manjaka eto amin'ity tany ity tsika sy anao. Zany voasoratra zany, tsy hoe mamorona eto fa tenin'Andriamanitra zany. Nampanjakan'Andriamanitra tsika sy anao. Tsara ny Andriamanitsika. Dia rariny ve Andriamanitra raha ohatra ka tokony ataontsika sy anao lohany amin'ny zavatra rehetra. Raha mandinika tsika sy anao ilay tantara fohy izay narahantsika sy anao teo amaraina. Mety maro ny zavatra izay irehantsika sy anao, tena maro. Fa androany manehitra antsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra efa namorona zao rehetra zao atsika. Andriamanitra efa namorona atsika. Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Fa omeo anazy ny lohany, omeo anazy ny marainanao, apetrao aminazy ny tontolo andronao. Fa izy ny anatanteraka ny zavatra rehetra. Raha mijery ny le vehivavy teo mbola manam-potoana nefa le ray dia hoe maika filaharana ny bus ny ohatr'izany. Fa rehefa apetraka eo amin'Andriamanitra io na milahatra tahaka ny ahoana ny bus na inona situation misy any avelany any fa rehefa Andriamanitra ny ataonao lohany amin'ny zavatra rehetra, miavaka ianao, manokatra lalanao anao foana Andriamanitra, miaro anao izy amin'izay rehetra alianao, satria izy le Andriamanitra izay
tompony ny andro zay iainanao. Izy ny Andriamanitra mbola antony ivelomanao, izy mbola mameanao an'io andro ray io iainanao. Ka eto dia tena hoe manentana antsika sanao atao voalohany Andriamanitra fa ho lavorary tontolo androntsika sanao. Misy fifaliana ao anatin'izany, misy fiadanana ao anatin'izany. Ary Andriamanitra tena hoe mame atmosfera antsika hafa mihitsy ao anatin'izany tontolo andro zany. Dia antsika mbola maky ten'Andriamanitra sokafony baibolitsika ao amin'ny mpitory-teny mpitory-teny toko 7:7 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Tsaroa fa raha mbola miasintsika sanao, raha mbola mihinantsika sanao, raha mbola misotrotsika sanao, izay rehetrarehetra ataontsika sanao etỳ ambany masoandro dia tsarovy fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra zany, fanomezana maimaim-poana zany. Ka rary ny arantsika sanao eto androany. Tsaroa fa tsika inga tsy afaka miasy raha tsy men'Andriamanitra hery, raha tsy men'Andriamanitra fahasalamana, raha tsy men'Andriamanitra tanjaka, raha hoe Andriamanitra tsy mampijoro atsika ohatr'izao. Mandehana fotsiny ianao ataoko hoe mamangolona any amin'ny hôpitaly, misy olona tsy afaka mitsangana nefa jerenao zao izy ohatry matanjaka be, jerenao zao izy ohatry ny hoe fizika be. Betsaka ny olona marary any amin'ny hôpitaly tsy afaka miasa, malemy ao am-pandriana. Fa manino tsika sanao eto androany mbola omen'Andriamanitra ny teniny, manino tsika sanao eto androany mbola safidian'Andriamanitra, tiantsika sanao tairina eto androany fa omeo anazy ny lohany amin'ny zavatra rehetra. Rary no an'Andriamanitra zany, ary izy ny anatanteraka ny rariny rehetra mandritry ny tontolo androntsika sanao rehefa omentsika sanao anazy ny voalohany. Misy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsia. Dao jerentsika ny ten'Andriamanitra Apokalipsia toko voalohany 9 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia antsoto. Izy ny Andriamanitra alfa, izy ny fiandohana ary izy ny fiafarana. Izy ilay Tompo Andriamanitra, izy ilay ankehitriny sy taloha ary mbola ho avy izy, mbola ho avy Jesosy Kristy. Tsaroa fa misy toerana tsara indrindra no man'Andriamanitra ho asoanao, ka ny aty an-tanitsika no mamaritra hoe ho aisintsika sanao. Ataontsika aloha ve Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsaroa fa mandalo zao tontolo zao, mandalo zao fiainana zao, fa raha ataontsika aloha ny Andriamanitra mbola misy ny fiainana tsara lavitra omen'Andriamanitra tsika sanao. Raha mino an'izany ten'Andriamanitra zany tsika sanao dia tena hita voninahitra Andriamanitra. Raha tena inotsika raha isitsika mponoana zany. Fa maninona moa tsika sanao forony tahaka ny endriny, maninona tsika sanao tsy ampiadanina eto amin'ity tany ity, fa maninona tsika maikamaika rehefa amin'ny maraina, maninona tsika korotandrotana rehefa amin'ny maraina. Fa omeo an'Andriamanitra taovy tena calme mihitsy manaovy ianao aplan du temps, manaovy ianao kristianina discipliné rehefa amin'ny maraina. Tsy maika andeha hamonjy ny zao. Rehefa misy fahavoazana any ve tsika zay vao hoe Andriamanitra zao atsoko amin'izay Andriamanitra fa tia fa voadonan'ny tomobila, tia fa nisy nanendaka. Tsia. Fa rehefa apetraka ao amin'Andriamanitra voalohany izy Andriamanitra lavorary, izy Andriamanitra manatanteraka izay tianao mandritra ny tontolo andro. Andriamanitra tsy lalo-dalovana, Andriamanitra tsy marena, manatsotra tanana izy. Raha sendra mikasika anao fahavalo izy manisy barazy. Fa rehefa ataonao lohany izy dia hainy manao an'izany. Apetraka ao lohany izy amin'ny zavatra rehetra satria rary no an'Andriamanitra zany. Dia tiako ampaherezana antsika ty ten'Andriamanitra farany ity vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Romanina toko 12:5 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Izany hoe raha masinonao ho an'Andriamanitra ny andro vao marainanao ny tontolo andronao, dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ho masina koa izy ny vongany, ho masina koa izy ny fakany, dia ho masina koa izy ny sampany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia zany no ataon'Andriamanitra amintsika sanao ho antsika sanao izay nandre ny ten'Andriamanitra teto.
amasiny ho an'Andriamanitra satria rarinao anazy voalohany amin'ny zavatra rehetra. Inona zavatra ataonao androany apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra. Inona zavatra izay mety hoe lalana izay ho alehanao apetrao eo anatrehan'Andriamanitra. Mangingina ve lalana izay mety alehanao? Tsisy tahotra ianao satria efa napetraka ao teo anatrehan'Andriamanitra zany. Amen. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka ho antsika sy ianao mba hirotsaka amintsika sy ianao any ny herin'Andriamanitra, mba tena hoe tahaka izany namoronan'Andriamanitra antsika zany, hoe tahaka ny endriny dia hiaina tahaka fiainan'Andriamanitra tsika sy ianao. Ametraka izany hoe fiainantsika tena hoe eo ampelantanan'Andriamanitra. Ametraka an'izany hoe tontolo androntsika ametraka an'izany eo ampelantanan'Andriamanitra dia hirotsaka amintsika sy ianao ny herin'Andriamanitra. Fa hivavaka amin'izao fotoana izao ho antsika sy ianao dia asan-drato ny feo antsika. Dada amin'izao fotoana izao misaotra anao ary mitera anao mame voninahitra ny anaranao tamin'ny teninao teto androany. Makasitraka Andriamanitra ary mino izay fa tena hoe anovanay tsiraray avy ny teninao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada amin'izao fotoana izao mety tsy vita ny herinay, tsy vita ny tanjakay manatanteraka an'izany teninao zany ary mampiatra an'izany teninao zany, fa mangataka hery Andriamanitra amin'izao fotoana izao hirotsaka aminay tsiraray avy mba ho kristiana disipline izay Andriamanitra, mba ho kristiana mametraka anao lohany amin'ny zavatra rehetra izay Andriamanitra voninahitry ny anaranao rery any. Arotsaina ireo fanahy masonao amin'ny tsiraray avy Andriamanitra dia ho lavorary izay rehetra ataony, ho lavorary ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra Jesosy dia tena hoe hiaina-piadanana izy, hiaina-pifaliana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Arotsay Andriamanitra amin'izao fotoana izao ho anay tsiraray avy eto androany dia tena fenoy ny hery avy aminao izay Andriamanitra, ahafahanay manantona anao vao maraina, ahafahanay manantona anao hatrany Tompo, mamelohany ny zavatra rehetra ho anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy dia voninahitra ho anao rery andra eo. Alleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Alohany amaranantsika fotoana dia andeontsika anaraka an'ity hira iray ity amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra. Afaka midery ianao anatin'izany, afaka mandihy ianao ao anatin'izany dia andao ary toboka. Bundrang'a ari Nandrialingi fomarendenge Velunenya notsi marari Ternisi ande Nishanzeli takiamno Fakturan masuando Nandrivti engano Eri andra manafo Antiti eranie Amfara ni viti no lafo Mora mora fambolu tarenge Amnyandu farane Sabi ulum tone nantarane Tare tandarane Para-para-lang Bolam soka chamangara rotano Fasuavan tumpu mangaraka para maputi faingano Para-vanginiana sewa mawal lang Kizaseno Soke toneni ni farane Para-para-lang Bolam soka chamangara rotano Fasuavan tumpu mangaraka para maputi faingano Para-vanginiana sewa mawal lang Kizaseno Soke tonei ni farane Neni ngizama zengi timandelo Azamyambingi teru futwanga Batini anu avino Anoti asumalo Soma fiena nga mande mare Fafina reta nga zengi mandalo Mituzi mora mandem nyafbe Masuma vantumpo Zengi matuzo wano Bala mienya mfam japune Tendi kitara no Amnyandu farane Sabi ulum tone nantarane Hey yeah
no Parawatini ana sewa mrawan Kizateno Soke Tonegi di farane Paravaran lanchi Bolam soka Tamangara rotano Fasuavan tump Mangara kafara Makut fainga no Parawatini ana sewa mrawan Kizateno Soke Tonegi di farane Alleluia, tsara ny Andriamantsika. Mino fa feno fifaliantsika sanao atao anatin'ny hira iny ary Andriamanitra nokatra amin'ny varavaran'ny lanitra ho antsika sanao. Hoy izy ny tena Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:7 manao hoe raha manaiky tsy mankatoa ianareo dia hihinana vokatsoa amin'ny tany. Amen. Anjarantsika sanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino fa tsika sanao zay ny tena Andriamanitra teto manaiky tsy mankatoa zany tena Andriamanitra zany tsika ary manatanteraka ihany koa zany tena Andriamanitra zany tsika dia voninahitra ho anazy reriany. Leo tsika amin'izao fotoana izao hisotra an'Andriamanitra ary ametraka feno eo am-pelatanan'Andriamanitra zao alina izao na dia ao anatin'ny torimaso tsika dia tena hoe Andriamanitra tsy manaisitra amin'ny fanahiny ao anatintsika fa isy fanatrehan'Andriamanitra foana satria raha mandinika tsika ny tantaran'ny Virjina 10 endry sy Virjina 10 adala dia samy natory izy ireo fa ny 10 endry kosa feno solika hatrany ka rehefa tonga mipapakatra dia tafakatra izy ireo ka amin'ity andro alina ity raha ho avy mipapakatra ao anatin'ny torimaso dia feno fanahy masintsika ary Andriamanitra hiaro atsika sanao hatrany na dia misy miasa any dia Andriamanitra momba azy hatrany ary amin'ny hery tena hoe avita mihoatra izay efa nataony hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia asandrato ary feo atsika tompoko. Dada amin'izao fotoana izao misaotra anao zay ary mamerina voninahitra ny anaranao. Misaotra anao zay Andriamanitra tamin'ny fotoana teto misaotra amin'ny fitarihan'ny fanahy masonao misaotra amin'ny fahafenoana misaotra amin'ny vavaka misaotra amin'ny teninao izay nalefanao teto dia soranay Andriamanitra makasitraka anao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary midera ny anaranao masina indrindra makalaza anao zay satria tsara ianao ilay fiandohana ianao ilay fiafarana dia makasitraka anao zay Andriamanitra misaotra amin'ny valimbavaka sy ny fikasihanao ny olona tsirara iaby izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra akasitrana lehibe ianao ary omenay voninahitra ianao. Raha andeha atory zay Andriamanitra dia soranay anao ty ala ity satria anao zany nomenao anay zany Andriamanitra ka makasitraka anao izay. Raha andeha atory ary zay Andriamanitra dia oka tena mifanainao masina menao anay tsirara avy aza manaisitra mifanainao masina hiala aminay Andriamanitra feno fifaliana zay ao anaty torimasonay feno fanatrehanao zay ao anaty torimasonay feno fiadanana zay ao anaty torimasonay voninahitry ny anaranao rery any ary tena hoenky ny atmosferanao any torimasonay raha manofy zay dia tena hoe nofy any amin'ny toerana sy ny tontolo zay misy anao any Andriamanitra voninahitry ny anaranao rery any ho an'izay miasa Andriamanitra dia mehery izy ireny tena hoe hery miavaka satria zany hoe miasala zany dia tena hoe mety hoe
mety atory mety reraka fa ianao Andriamanitra mehery anazy ianao Andriamanitra ampifo anazy ao anaty toromasina ka vita production mihoatra izy voninahitry ny anaranao rery any iaro an'izay miasa ianao ary iaro an'izay matory ianao raha anao Jesosy Kristy andrakotra ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tena hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina ny tsirairay avy ary mahoany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra dia ho anao rery any Andriamanitra makasitraka anao izay ary midera ny anaranao masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika, izy ilay Andriamanitra izay tia asa ianao, izy ilay Andriamanitra izay mbola mampanantena zavatra lehibe amin'ny fiainantsika sy ianao fa minoana azy fotsiny tsika sy ianao. Tsara ny Andriamanitsika, tahintsika niditra teto ho tahintsika voaka teto amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fiadanan'i Jesosy Kristy, fifaliana zany ny ameno antsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nina situation mety manodidina anao, tsaroa fa rehefa Andriamanitra manome fifaliana anao, tsisy afaka manaisotra an'izany. Ninona zavatra mety manodidina anao, tsaroa fa Andriamanitra manome fiadarana anao, tsisy manaisotra an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ombanao any Andriamanitra ka hitanao hiaro anao izy, ampamirapiratra ny tavany aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra izay ianantsika dia toetra ohatran'i Jehovah andro lavisika sy ianao amen aminao rery any. Entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava aho amen. Samy ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko dia amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.